dia falmiarabantsika rehetra indray izay amin'ny tianotintia fandarana ity izay noko fa ampaheranao indray androany miarabanao ny tenako Bishop Patrick Andrenarivo. Ampifaliana koa ny etiko manolotra ny arabantsika mpijery an-tsaina koa amin'ny tiano ity ny tenako Révérend Farandrenarivo miaraka anao koa anaty izao fandarana izao. Nandro ty fandarana ity dia ampahafantarana anao ny fotoana lehibe dia lehibe izay iarahana amin'ny fiangonana saina mandritra ny volana May isakariva izy io izany hoe talata alarobia lakamisy ariva amin'ny 10 ora sasany ka hatramin'ny 9 ora sasany adiny 2 ora ihany ilay izy kanefa tena mafonja dia mafonja ary mavesatra dia mavesatra tsy hoe mavesatra ratsy fa tena tsara ny zavatra izay hitranga ao anatin'ny fotoana. Ny loha hevitra moa ny tena marimarina koa dia vao Mpitsara toko faha 20 ka ny andinin'ny faha 20 izay manao hoe avril adidiko izay rehetra ilainao. Raha mahita ny loha hevitra avy hatrany angamba Bishop dia mety angamba ny mety misy amin'ny maro tena hoe mety mieritreritra tena marina sy mitombona tokoa fa izany izay rehetra ilaiko dia azon'Andriamanitra araka izay tena Andriamanitra hoe andreketan'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Ny tena tantara dia izao nisy lehilahy anankiray nandeha naka ny vadiny fa nandao ny-tokantrano ilay ramatoa mpisorona moa izy ity izany dia rehefa avy eo izy rehefa teny an-dalana ody dia ariva ny andro dia natory teo an-tanàna izy izany hoe tsisy olona nampiatrano azy dia natory teny ohatra hoe raha amin'izao anandro zao izany dia ohatra ny teo alohan'ny trampokon'olona dia tena moron-dalana izany dia nisy lehilahy antim-panahy izy izy nahita azy dia niteny fiadanana ho anao nahoana ianao no mijanona eto fa aleo adidiko izay rehetra ilainao fa andao any an-trano fa tsy mety eto. Izany hoe ity lehilahy ty akory tsy hoe lehilahy sahirana fa tsisy olona afaka nampiatrano azy fotsiny dia ny fijeriko anazy satria izy mpisorona mampisorona nyity lehilahy ty le vita moa izany izy marimarina koa le vita tsy maintsy nivavaka izy hoe Andriamanitra dia ahoana moa izany so satria niaraka tamin'ny vadiny izy tamin'izany nisy mpanompo niaraka taminy tondra borika izy nitondra sakafo izy dia tsy maintsy nieritreritra izy hoe ahoana Andriamanitra dia tsy maintsy nivavaka izy nataoko hoe mivavaka po fotsiny azy marina fa tsisy an'izany nato baiboly fa raha izany eo amin'ny toerany raha pasteur soatran'izany tsy maintsy izany réaction na mpanompon'Andriamanitra kanefa tao anatin'izay Andriamanitra nandefa nyity lehilahy izay antom-panahy ty niteny taminy aleo adidiko izay rehetra ilainao fandao any amiko no matory androany dia nikarakarain'ra lehilahy ny amin'ny rehetrarehetra nandrapatonga azy nandeha ny ampitso marainana iny. Tiako tongava ao anatin'izay dia hoe raha toa ary ka olombelona afaka mavoaka fehezanteny tahaka izany hoe aleo adidiko ny aminao rehetra moa ve Andriamanitra koa tsy afaka miteny zavatra tahaka an'izany ao amin'ny boky Isaia 10:7 izy 1:12 dia milaza hoe ozy hoe fa ny zavatra ho avy ny anontany io fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia avelao ho adidiko. Davida natsapa an'izany zavatra izany hoe tena Andriamanitra tokoa mikarakara azy toy izao amin'ny Salamy 7:20 hoe Jehovah mpiandry ahy tsy manan-java-mahory marina loatra Bishop eo moa no anisan'ireo ohatra ny hoe mampatsiaro tantara iray ianao miresaka an'izay Bishop misy olona anankiray izay nandeha izy nanao voyage rehefa nanao voyage tao anatin'ny baiboly izany tantara izany dia rehefa nanao voyage izy dia nisy nisopatra izy teny an-dalana dia ohatra ny hoe nisy namoa dia nisy nanendaka sy maro samihafa fa ny zavatra antranga dia izao nandalo ilay mpisorona dia tsy nikarakara azy nandalo koa ny mpanompon'Andriamanitra anankiray tsy nikarakara azy nandrapatonga n'ilay olona anankiray izay tsara samaritana tsara fanahy rehefa nahita n'ity lehilahy ty ohatra ny hoe naratra voendaka sy maro samihafa dia nahaka anazy izy dia zavatra antranga dia izao noentiny tany amin'ny toerana izy hitsaboana azy dia ozy izy hoe karakarao momba azy rehetra fa izany andraikitra sy andony zavatra rehetrarehetra lany mikasika azy izany hoe ty olo ty tsy hoe fakafantatra tamin'ity olona izay naratra victime ity fa ny tena marina dia izao olona sendra nandalo izy fa hoy baiboly moa izany izay ilay ohatra ny raisin'i Jesosy hoe samaritana tsara fanahy ary eto nitepika satria tonga amin'ny tenao teo Bishop hoe raha ny olona ary manana fo tahaka izany maika lavitra fa Andriamanitra ngamba mety amin'ny voyage fiainanao ianao mety misy karazan-javatra be dia be tsy hampozina mitranga ary misy tamin'ireny mety tsy napozinao nandrapatonga anao mety nisy zavatra niatra taminao mety fahavoazana na mety faravana tampoka na mety ratra tampoka koa no ny tsy haiko mety vokatry ny fiainam-pitiavana tsy dia nety tsara araka ny tokony ho izy fa eo nitepika ozy izy hoe izany andoha azy edidy azy andraikitra azy ary eto nitepika ninina koa izay zavatra mety mahazo anao io izany tsy resaka fahavoazana fotsiny fa na fiainanao avy ary araka ilay soratra masina to hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiko ihany
dikan'izany zany Andriamanitra afaka miandraikitra sy miadidy ianao amin'ny zavatra rehetra tsy ny ankehitriny ihany fa hatramin'ny ho avy. Itsan'ny zavatra irindra olombelona dia ny hamantatra ny ho avy. Ny antony dia zao te siora amin'ny zavatra rehetra izy ary te contrôler ny zavatra rehetra. Tsisy maharatsy an'izany tahaka ny hoe manao projet amin'ny ho avy ianao sy namana ary ao anatin'ity fotoana ity dia teny amin'ny fiangonana mihitsy hoe ho anareo rehetra izay tena vonona natrika ny fotoana ao anatin'ity volana May ity zany le isakarivo talata alarobia misy amin'ny 5 sasany le izy ao amin'ny raiksy dia misy koa ny Tanjombato talata alarobia lakamisy koa moa ny eny talata alarobia zoma fa ny Tanjombato indray ny atoandro zany hoe amin'ny 12 dia ny larobia indray amin'ny 2 dia la zoma amin'ny 12 zany hoe zay ihany koa ny lohahevitra ao anatin'ilay izy dia teny tamin'ny olona hoe ao anatin'ity fotoana ity omany ny projet anao tonga dia soraty tena mipetra mihitsy dia soraty fa rehefa hiteny amin'izay hoeto le projet anao fivavakantsika fa ny zavatra inoko hitranga Andriamanitra matsy sy anetsika ny zavatra rehetra ahasoanao anatin'ny fotoana io. Andriamanitra tena vonona hikarakara antsika. Jesosy nge laza an'izao zavatra sao hoe izy ianareo na dia ratsy aza mahalala mahasoa ny zanakareo tsy mainka ava fa Andriamanitra. Ka dikan'izany Andriamanitra tena vonona mihitsy raha omentsika azy ny sehatra. Zao mantsy ny teneny avelao ho adidiko. Ozy hoe ny zanako sy ny asantanako avelao. Dikan'izany dia zao raha miteny izy avelao misy olona mikarakara le izy, misy olona manao an'le izy, ataon'le olona amin'izay eritreretiny mahatsara azy, tsisy olona hiadidy olona anankiray ka hoe tsy horarahiny fa tsy maintsy izy eritreritra hoe inona ny mahatsara azy, ahoana ny apety anazy. Fozy Andriamanitra hoe avelao zany anao azy. Ka amin'ity indray mandeha ity zay mihitsy le fehezanteny hoe avelao adidiko izay rehetra ilainao. Te hiditra tsehatra amin'ny fiainanao Andriamanitra. Te hoe te hiasa manokana amin'ny fiainanao Andriamanitra. Fa mifantaniana mety vai ianao. Fa raha ety ianao dia vonona Andriamanitra ampiseho ny voninahiny sy ny fahatsarany amin'ny lalanao. Zavatra mahafinaritra moa Bishop dia tena hoe Andriamanitra dia tena liana ny fiainan'ny olona. Tena hoe hatsara ny fiainan'ny olona tsirairay avy, mihoatra ny fieritreretantsika tsirairay avy ny hatsara ny fiainantsika. Satria indraindray mieritreritra manko ny olona hoe Andriamanitra dia ohatra ny hoe rehefa fotoana mivavaka ianao dia ohatra ny hoe zava-panahy ihany nomeny rehefa ny am-piangonana ianao mahazo teny fampahirezana, famporisihana. Fa nefa ny tena marina Andriamanitra dia afaka miadidy sy miandraikitra ny fiainantsika rehetra mihitsy amin'ny lafim-piainana ray manontolo ny antsipiriany zany hoe liana izy amin'ny fiainam-pitiavanao mba tonga fiainam-pitiavanao androso, ety, tsara. Liana koa izy amin'ny ara-bolanao fa tsy hoe kory hoe Andriamanitra tsy zany zavatra ranofo be zany tsy mahakasika an'Andriamanitra fa liana mihitsy izy amin'ny fandrosoan'ny fiainanao na amin'ny ara-bola, na ara-pahasalamana, na ara-pitiavana, na mety koa hoe na amin'ny fianaranao io, na miasanao io, no avy ny ara-manontolo malina an'Andriamanitra. Azay mahatonga n'Andriamanitra tena hoe teny araka le teny teo hoe aleo zany andraikitra anazy. Aleo za hiditra tsehatra amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainanao. Fa ny zavatra mahafinaritra rehefa tena avelantsika Andriamanitra hiditra tsehatra dia tena ho hitantsika fa tena fiainana tena mahafinaritra ary azo iainana tonga amin'ny teny Baiboly hoe mamehantsika fiainana misy fiafarana azo antenaina ny fiainana amin'Andriamanitra antsika. Misy teny Andriamanitra atao amin'ny bokin'ny Isaia 7:15 andininy 10. Fa ngatako ianao maka azy amin'ny teny gasy fa za maka azy amin'ny teny Eglise. Fa ino ndazy vakiako amin'ny teny gasy rehefa avy eo. Fa alohaloha izy vakiako amin'ny teny Eglise. Hoy izy hoe yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed. He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Mamela makely azy amin'ny teny malagasy satria mafonja be ty verset anankiray ity. Isaia 7:15 ka ny 10:10 mba ahafahanao mahita hoe atreza ny eritreritr'Andriamanitra momba anao. Fa misy olona mantsy indray mieritreritra izany fivavahana zany dia ohatry ny hoe mampilamindamintsanikina fotsiny lavage de cerveau. Zao izy amin'ny teny gasy. Fa sitraky Jehovah hanorotoro sy hampangerifiry azy. Rehefa manolotra fanatim-panonerana izy dia hahita taranaka sady maro andro ary ny sitrapony Jehovah dia ambininy eo an-tanany. Amin'ny teny gasy izy dia hoe dia hahita taranaka sady maro andro ary ny sitrapony Jehovah dia ambininy eo an-tanany. Fa amin'ny Baiboly teny Eglise izy mazavazava kokoa. Tsy tena hoe diso le teny gasy fa mazavazava kokoa. Misy hoe
he shall see his seed, zany hoe ho hitany ny taranany. Seed masy milaza taranaka le voa avy aminy. He shall prolong his days, zany hoe dia hanitatra ny androny izy. And the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Ary ny sitrapon'Andriamanitra dia ho ambininy eny an-tanany. Tia zany tenena zany dia tahaka an'izao. Raha ny sofrira Jesosy teo aminazy fijaliana satria sitrak'Andriamanitra ny ampahory azy. Raha ny sofrira teo izy nitondra ny ota, ny aretina, ny fijaliana, ny ozina, sy nama be da be, dia tsy hoe tapitra teo ny androny, fa izy hoe he shall prolong his day. Zany hoe raha teo amin'ny gasy hoe ary izy hanitatra ny androny. Ny olona mety mieritreritra hoe maty teo aminazy fijaliana Jesosy dia tapitra. Non, raha teo aminazy fijaliana ny farany dia atao ina ary fitsanganana amin'ny maty. Fa Jesosy maty teo nitondra ny aretina, ny ozina, ny fahantrana, ny fijaliana. Dia raha noentiny moa zany rehetra zany ka tsisy toyany, inona moa ny dikany? Raha misy olona anankiray ohatra hoe nitsabony izy dia toko ohatra hoe nididina dia niala le izy, le aretina tao, le toko ohatra hoe le zavatra tao anatiny tao, vita nefa ny opération maty le olona. Dia inona moa dikan'izany? Zany hoe nesorona ihany le zavatra anankiray azy nefa izy maty. Ny antony ny anasorona le izy nefa dia mba tonga azy ho salama. Ka raha ohatra zany Jesosy ohatra hoe dia ataoko tsika hoe nitondra ny otantsika fotsiny dia tapitra teo le izy, dia inona moa dikan'izany? Fa Jesosy tsy maintsy nitsangana tamin'ny maty fa mitanjona le izy hanome antsika fiainana. Izy nefa raha nitsangana tamin'ny maty rehefa avy eo dia nakarina ny an-danitra dia tsy nidina tetỳ an-tany intsony, fa ny fanahy masina ny nampidininy. Eto nefa ny teniteneny dia zao sitrak'Andriamanitra no toro azy, fa zao ny teneny amin'ny alalan'ny taranana, ahita taranaka izy amin'ny alalan'ireo zany dia ho hitary ny androny. Ny tena marina zany tsy hoe akory hoe tapitra ny androny Jesosy, fa anitatra ny androny etỳ an-tany Jesosy. Isy extension zany, isy zavatra mbola hitohy ny fiainana etỳ an-tany. Fa saingy zao nefa hozy Jesosy fa filazany tsara ntsony, zao tontolo zao tsy ahita, fiainareo no ahitako. Ten'Andriamanitra resahana zany dia eto. Ohatrany hoe itsika mieritreritra fa efa tapitra tamin'ny andron'i Jesosy ny fagagana. Tapitra tamin'ny andron'i Jesosy, zany hoe Jesosy manasitrana, Jesosy manome famatsiana magaga tahaka ny hoe mofo 5 isan-drandro mahavoky olona 5,000. Jesosy ohatrany hoe afaka mampitsahatra ny tafiotra sy ny onjan-dranomasina izay misaika andetika ny sambo andehanan'ny mpianatra. Jesosy manangana amin'ny maty, Jesosy manadio ny boka, Jesosy mbola ohatrany hoe manome izay zavatra ilain'ny olona, nitomaniny olona mihitsy avy aloha zay mba hikasika anao dia izay nikasika azy rehetra sitrana daholo dia eritreretantsika hoe tapitra zany. Fa ny Baiboly milaza ho hitary ny androny. Amin'ny fomba ahoana? Amin'ny alalan'ny taranany. Iza le taranany? Sasy ianao. Amin'ny fotoantsika tonga zanak'Andriamanitra, ho hitarin'Andriamanitra amin'ny alalanao ny androny. Tsy hoe akory hoe tsy hoe tapitra ny androny dia ianao no manolitsy ohatrany hoe taranaka hoe dadabe maty dia toroko zao, fa dadabe mbola velona. Donc hoe raha zay zany izy exemple, Jesosy mbola velona fa saingy tsy hitan'ny olona izy, fa ny fomba ahafahan'ny olona mahita ny asany, ny voninahiny, izy mbola manasitrana mamatsy dia amin'ny alalan'ny taranana. Ny minitra zany ny olona anankiray tonga zanak'Andriamanitra dia tonga amin'ilay avy aloha ny zanako sy ny santanako ho adidiko. Zany hoe eo amin'izay izy no mampiseho hoe wow, ary izy ke mbola manasitrana, ary izy ke mbola manangana maty, ary izy ke mbola manadio ny boka, ary izy ke mbola manao famatsiana magaga, ary izy ke mbola mampitsahatra ny tafitra ny fiainan'ny olona. Zany hoe mbola mitohitan'ny olona hoe wow, zany Jesosy fa miasa satria manitatra ny androny izy. Tiana ihany moa Bishop mampatsiahy ny olona rehetra izay mijery antsika hoe manomboka amin'ity volana mety tsika dia hanana izay fotoana izay manokana, ary ao anatin'izay volana me iray manontolo izay tsika dia ohatrany hoe makafaka izay zany ilazantsika anazy hoe izay loha hevitra mafonja sady lehibe izay noho nefa izy fiatraikany avy hatrany amin'ny fiainanao amin'ny lafim-piainanao rehetra. Ka azadonao manomboka amin'ity volana mety isaky ny talata, alarobia, alakamisy hariva amin'ny 10 ora sasany ka hatramin'ny ora sasany eo ihany etsy amin'ny raiky sandoana lakely. Raha ny fiangonana Saina Tanjombato dia ny atoandro amin'ny 12 sasany ka hatramin'ny 2 dia ny alarobia amin'ny 2 sasany ary ny zoma amin'ny 12 sasany ka hatramin'ny 2 ihany koa isany. Afinaritra ny fotoana. Zany ny Tanjombato zany talata alarobia zoma fa tsy talata alarobia lakamisy, dia le talata sy zoma samy amin'ny 12 fa ny alarobia ny amin'ny 2 sasany. Ny amin'ny raiky isandray dia talata alarobia lakamisy ndray fa amin'ny 5 sasany hariva izany.
zany hoe sy mampalalaka anao zay akaiky anao dia mety daholo izay tonga avanao fa mitovy ny zavatra resahana fa araka ny tenen'ny révérend teo a ny fotoana rehetra atrehanao dia iconte daholo tsisy hoe ato fampianarana be fotsiny amin'indre mandeha dia tsisy nininy fa misy démonstration isaky ny fotoana hoe mianatra momba an'izao dia vavaka ta zany hoe tsisy andro anankiray atrehanao ka hanenenanao raha mbola misokatra ianao an'le fotoana tsy maintsy andray zavatra avy amin'ny tompo ianao azo antoka leo van'ny fiainanao mandritra n'ity volana mety ao anatin'ireo fotoana ireo eny fa dia efa mamarana amin'ny fandarantsika bishop satria efa tapitra sady ny orantsika ka dia manantena ahitanao anatin'ireo fotoandreo ary misy zay fa zavatra marika angeza be tsy azo fafana eo amin'ny fiainanao no zavatra horaisinao avy amin'Andriamanitra anatin'ireo fotoandreo ia zay ny fandarantsika efa dia manao velomanao izay mivady bishop Patrick Andrinarivo sy révérend Fara Andrinarivo toa fa soavina ataovako